Isaorantsika Andriamanitra, afaka indrayntsika hifampivavaka androany. Manana namana isika Rasoaromalala no anarany. Manana faniriana izy ny hitsotroana-bavaka ny zanany, zanaka rahavavy moa no marimarina koa. Hivavaka ho an'izany zanaka tsy salama izany isika. Ary Andriamanitra no hiasa ho an'ny reny izay niteraka ny zaza. Hivavaka isika Tompo. Ray malalo ankehitriny dia manonona anaranao izay. Noho ny famindrapo nomenao anay, noho ny fitiavana nasehonao koa, izay efa nasehonao tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary noho izany no asahinay ankehitriny miantso anao mba hijery manokana ny zaza izay tsy salama, zanatra vavy Rasoaromalala. Tsy miafina aminao ny aretina, ary tsy miafina aminao ihany koa ny fahasahiranana izay misy ankehitriny, satria efa nandalo fandidina izy kanefa mbola misy fisehona aretina hafa miseho. Andriamanitra, ilay tananao efa nanendry ireo narary tamin'ny fotoana nateto an-tany Jesosy Kristy no aoka atsotranao Andriamanitra. Izany tananao izany ilay nanasitrana ny boka 10 dia afaka manatanteraka fahagagana ho an'izany zaza izany. Tokony efa izay fa mahalala ny mety sy ny mahasoa anay mandrakariva ianao, ho anirina indrindra dia niasany ny fanahinao ho ao amin'ny zaza tsy salama sy ho an'ny reny niteraka, mba hahatonga azy ireo hikatsaka anao, hitady anao na dia eo aza ny aretina. Ho aoka izao aretina mahazo izao dia hahatonga azy ireo ho akaiky anao Andriamanitra, hahatonga anao hanomana ho avy mamirapiratra ho azy ny ankonany manontolo. Maniry izahay ilay tanam-pitiavanao izay efa natsotranao ihany no mbola hitsotra, hitantana izany ankonana kely izany. Da io manokana ny anavavy Rasoaromalala, hivavaka ho tononony ao amin'izany zaza izany anie, dia hanan-kery sy hanana ny fahefany eo amin'ny findorana ny fiainan'izy ireo hatrany hatrany. Tompo Andriamanitra, mahasa manono izany izay satria efa natolotra ao anay ny sorona ampy indrindra dia Jesosy zanakao. Ho amin'ny anarany mangatahana izany vavaka izany. Amen.